Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray la lasana bamalala no ianana amintsika amin'izao fotoana anio izao dia faly indray ny tenako tapahana aminareo eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao amin'ny fandarana andramika izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy dia miaraka aminay isan'andro manatotosana izao fandarana izao. Dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny ao amintsika tsirairay avy dia tonga soa ianao dia tena hoe engane mba tsy ho very maina ny fotoana izay laninao eto fa ifampahery dia ifampahery tokotsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha androany anao vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra koa no natogavinao eto fa tena misy raha ilanin'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany ho tahin'ny tompo dia fahasoavan'Andriamanitra amenao antsika tsirairay avy. Adin'indray sasany hoe raha antsika eto adin'indray sasany ifampaherizitsika amin'ny alalan'ny hira amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny famelabelarana amin'ny vavaka dia tokisako fa tsy takany idiranao teto ny voanao eto androany fa tena hoe ahazo tombony manokana ianao ny amin'izao fiaretatory rahanao aminay eto ao anatin'izao vavaka rahantsika izao. Dia tahian Jesosy isika rehetrarehetra. Tonga sorana Baverika izy niditra voalohany teto androany dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao manontolo sy ny ankonanao ary dia tanteraka aminao mihitsy ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 7:24 manao izao no lazain'i Jehovah tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao dia hiaro anao ka amianao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava. Ho tahin'ny tompan'irana Baverika dia ho tanteraka aminao izany ten'Andriamanitra izany dia ho feno fankasitrahan'Andriamanitra ny fiainanao. Alleloia. Dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra tahin'ny tompo Ranabavy Eliana niditra faharoa, Mami Selina Felinarakoto, Yama Kodaleoni, Rosine, Mami Sirandry, Mami Erika Raka, Mami Amy Valtina, dia tahin'i Jesosy Razana Monika, Mami Amy Valtina, ireo ihany ireo vezivezety ilay anarana ny aty amiko. Kodaniela, Rantanely Marie Charline, Bartelle, Aurélie, Mami Amy Valtina, dia ao ihany koa i Fabiola Zanakandapa, Mampionina, Itody Raonso, Rodine Marie, Mpambeazana Vitahina, Erika, Tsiry Amboaramiel, Marina Tiana, Marijo, Gigi Carla, Naël tahin'i Jesosy. Dia tratrany sabata ihany koa tsika rehetra Ranabavy Aina mirarantsika sabata mahafinaritra. Dia ao ihany koa Iladanina, ny Aina Maheno Soa, Tonga Soa tahin'i Jesosy raha ity zanay de Madagasikara Ranabavy Lina. Dia tahin'ny tompo ihany koa tsisy isorina Erika Kataka tahin'i Jesosy isika menakavy faly dia faly mahita anareo ary Claude Ravelarsoa, Tonga Soa mareta hatramin'ny farany isika tsirairay avy. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaloantsika metraka ty fotoana teo ampiran-tanan'Andriamanitra zava-dehibe loatra raha apetrakantsika ampiran-tanan'Andriamanitra amin'ny fotoana andaloantsika teo dia hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampiran-tanan'Andriamanitra miaraka amin'ny rahalahintsika Tojo Mikael avatsy Alemaina izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana. Tahin'ny tompo loha Soameva, tahin'ny tompo Kofity dia andao atsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampiran-tanan'Andriamanitra. Tahin'ny tompo raha latojo anao ny fitenenana. Dia tahin'i Jesosy pasitera dia miarahaba antsika rehetrarehetra ihany koa tonga soa matsara eto amin'ny vavaka fiambenana zao dia hiaraka hivavaka tsy Jesosy malalo sotra betsaka fa tonga soa matsara eto indray nay Jesosy dia tsy nohony amin'ny herinay, tsy nohony amin'ny tanjakanay fa ny tananao mahery mihitsy no nanesika anay, ny tananao mahery no nitantana anay, nivimbina anay dia tonga soa matsara eto anay Jesosy. Dia tena hoe raha tonga eto Jesosy dia faly ny fonay satria
tianao anianay Jesosy matoa mbola nomenao fahafahana, nomenao fotoana ahafahana mihaino ny teninao e. Dia tena hoe makasitaka anay Jesosy tena faly anay manana anao dia mifelo eo am-pelatananao zao fotoana zao Jesosy eo. Nganeny ranomasina ny ikorina amin'ny fandarana rehetra, ikorina amin'ny telefona anay tsirairay avy, ikorina amin'ny mpanomponao izay tondra ny teninao indrindrindrina Jesosy eo pastera melabelatra eo mivavaka firenena dia tena hipaika aty anatin'ny fona elanina mihitsy Jesosy aniry indray ny teninao androany teny fantatra fa mipahery anay, teny fantatra fa teny mpitiavana, teny mamy indray Jesosy. Teny hoe misotranao sahady anay Jesosy dia zavatra ataonay rehetrarehetra eto Andriamanitra dia kinona feno am-pelatananao ingany ianao ny andidy sy hanapaka an'izao Jesosy raha misy olona mbola any an-dalana any dia ianao nitahatana ny diany tonga somatsara eto dia tena hoe manatra feno eto ny Jehovah Andriamanitra fa milanao anay te hifandray aminao indray hanatombo ny ara-pananay indray dia tena hoe misaotra Jehovah, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao anay dia tena hoe tianay be anao Jesosy tianay ianao Jehovah, tianay ianao fanahy masina dia tena misaotra satria manana anay manana anareo dia voninahitra dia manao irery ihany Jehovah Andriamanitra anay dia fisandratana dia manao irery ihany koa. Alleluia, amen. Alleluia, isaorantsika be dia be raha latozo tao anatin'izany vavaka izany dia Andriamanitra manankirefa-saovina ny malifitianao raha latozo tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto dia misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara. Alleluia. Tany tompo olgaran'orosoa marina tiana soameva izay ihany nefa fanindro zavandramanana ireo niditra vaovao teto tany tomponareo dia mahareta hatramin'ny farany isika tsirairay avy. Tsisy famitiny aloha tsika androany tonga dia enohira aloha tsika aoriana tery tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra be izay hoe tendranam-bavintsika Fabiola zanaka andafy izy nidronantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia ao anatin'ny tiry ity zany ianao maka toerana tsara, maka baiboly fa avy hatrany dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika rehefa avy eo. Ao dahoary tany tompo ary isika rehetrarehetra tany tompo manavavy mamia dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dahoary enohira ary isika somary kalmy fahiny kely androany dia meno finaritra izay niaraka taona taminay dia nahatsiaro mitoniry itony tao anatin'ny fahazazany na ny fahatanorany meno finaritra ary tsika.
Alléluia, izavo le zazakely mbola tsy nainao an'ireny ireny taloha. Tahiny tompany antsika rehetrarehetra. Misaotra lalatoja amin'ny fahafatsena fa tena efa misy ka. Misy antsan'ny tononkalo tsika ato dia misy famotinana ihany koa. Alléluia. Ka andao aloha antsa tononkalo no andao aloha famotinana ataontsika. Andao famotinana no alefantsika dia amin'izay eran'ny lanina hira satria ny tononkalotsika rehefa avy eo koa dia ravahana hira. Alléluia. Tsika misy antsa tononkalo foana isan'andro isan'andro ka satria efa betsaka nareo na vita antsa tononkalo ao dia hisaorantsika n'Andriamanitra hatrany ny fanoloranareo ny antsa tononkalo. Anova rosaina mbola tsy nara-baiko telo avitina ihany koa tahin'i Jesosy. Marina tiana niaraka lehibentsika mbola tsy naino an'iny ianao. Eny ary zamina kamaradin'i Jesosy ihany koa tahin'ny tompo ianao. Zany hoe misy ny famotinana efa eo moa tonga ny famotinana. Inona re zako mbola tsy nahaino tahiny tompo aloha evera amboarantsika koa tahin'i Jesosy. Eny famotinana ary tsika dia avetsika ianao antsa tononkalo ao aorianan'izay. Tahin'ny tompo ary fity miaraka amin'ilay famotinana dia tahin'ny tompo ianao. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du jeudi 16 juin 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Kinara Kutwarsak. Le verset que nous allons lire se trouve dans Ecclésiaste chapitre 12 versets 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 12 versets 1 à 2. Au nom de Jésus. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Alléluia. Donc ici on nous dit réjouis-toi. On te donne un ordre, c'est de te réjouir. Alléluia, tu as le droit de te réjouir, tu as le droit de te faire plaisir. Se réjouir, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc les gens, ils sont heureux, ils se disent « Ah, on peut faire ce qu'on veut. Ah, on peut marcher dans les voies de nos cœurs et on peut marcher selon les regards de nos yeux. Ah, on peut se faire plaisir. » Mais après, ils ont peur quand ils voient « Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc après, là, les gens, ils se disent « Ah, Dieu, il nous encourage à nous réjouir alors qu'en fait, Dieu, il attend juste qu'on trébuche. » Donc à ce moment-là, les gens, ils ont peur. Mais nous, on n'a pas à avoir peur. Mais ce verset, il doit juste nous faire nous rendre compte des choses. Ici, on nous dit, Dieu t'appellera en jugement. Et donc, on peut nous juger en bien ou on peut nous juger en mal. C'est-à-dire que si on s'est réveillé et qu'on a prié le matin, on va nous juger en bien parce qu'on a fait le bien. Mais si, par exemple, on a menti aujourd'hui ou alors on a volé quelque chose, on va nous juger, mais en mal. En fait, tout ce qui se passe dans notre journée, tout ce qu'on fait dans la journée, ça c'est écrit. Et donc on va nous juger pour ce qui est écrit dans notre livre. Dans Nombre chapitre 15, versets 37 à 40, on lit au nom de Jésus, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Amen. Alléluia. Donc ici, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de mettre une frange sur le bord de leurs vêtements et avec un cordon bleu. Et en fait, le bleu, la couleur bleue, c'est une couleur de Dieu. Le bleu, ça représente la vérité. Et la couleur blanche aussi, c'est une couleur de Dieu. C'est la couleur de la sainteté. Alléluia. Et donc, Dieu il a demandé aux enfants d'Israël de mettre ça sur le bord de leurs vêtements pour qu'ils se souviennent que c'est des enfants d'Israël, pour qu'ils se souviennent que c'est des enfants qui ont été choisis par Dieu et pour qu'ils se souviennent des commandements de Dieu.
Et comme ça évite aux enfants d'Israël de pécher. Et donc toi aussi, si toi tu es un chrétien, mais qui pêche encore souvent dans la journée, eh bien, mets une frange sur le bord de ton vêtement avec un cordon bleu. Comme ça, tu te souviendras que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu te souviendras que tu dois respecter les commandements de Dieu. Et tu te souviendras que tout ce que tu fais dans la journée, tu seras jugé pour ça, en bien ou en mal. Mais Dieu nous demande, encore une fois, de nous réjouir. Tu as le droit de te réjouir. Tu as le droit de passer des vacances avec tes enfants. Passe des vacances avec tes enfants, avec ta famille, avec ton mari, ta femme. Et parce que se réjouir, c'est pas forcément faire quelque chose de mal. On peut très bien se réjouir en Jésus. Alléluia. Nous, dans le groupe Zemares, quand on s'est réunis pendant la Pâque ou la Pentecôte, on s'est réjoui. On a dansé pour Dieu, on a loué Dieu, on a ri. Alléluia. Et donc toi aussi, fais-toi plaisir, passe des vacances, choisis, mange la nourriture que tu souhaites manger, porte les vêtements qui font plaisir à tes yeux et qui ne sont pas contre la volonté de Dieu, évidemment. Puis ensuite, dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 2, on dit « Bannis de ton cœur le chagrin ». Alléluia. Et donc ici, on te demande d'éloigner la tristesse de ton cœur. Éloigne aussi la rancune de ton cœur. Ne garde pas la tristesse ou la colère dans ton cœur. Parce que ça, ces émotions-là, ça empêche la joie de venir dans ta vie. Et donc, enlève tout ça. Comme ça, la joie, elle vient dans ta vie. Comme ça, tu peux te réjouir. Alléluia. Et aussi, si y a eu une tristesse qui est venue dans ton cœur, mais qui est déjà partie depuis longtemps, n'essaie pas de la réveiller. Il y avait eu un homme ivre. Lui, il était en train de boire de l'alcool et après, il était ivre. Et après, il a pleuré. Il a pleuré pourquoi? Il a dit « Oh, mon papa est mort. Oh, s'il avait été encore vivant, je serais déjà à l'étranger. Oh, mettez-moi la musique triste, s'il vous plaît. Je veux me souvenir de mon papa. Oh, mon papa, tu me manques. » Alors que son papa, il est déjà mort depuis longtemps. Et en fait, lui, il essaie de réveiller la tristesse qui était déjà partie depuis longtemps. Mais toi, ne fais pas ça. Ne réveille pas la tristesse et n'essaie pas de te rendre triste toi-même. Mais réjouis-toi en Jésus. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du jeudi 16 juin 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Saotra avy amin'ny famelomana an'le velominy tsara mihitsy le toriteny isaorana azy zany. Alléluia. Mankasitraka dia Andriamanitra manaiky repasoavana mahalo fitianao. Alléluia. Dia mahereza hatrany hatrany. Alléluia. Aheno tononkalotsika. Ny tononkalotsika androany dia tendranam-bavitsika Verselina. Hafa kely indray azy ny hitondrany antsa tononkalo androany amin'ny endriny hafa kely indray dia samy mankafy azy dia noho tsara ny zavatra teneny rehetrarehetra fa akasika ny fotsika tsirairay avy. Ndao ary ranamba Verselina hanao ny fitenenana. Jesosy ilay tsara indrindra, ilay zanak'Andriamanitra very, aiza atao hoe
antsika zanak'olombelona. Nandalo izy, nandalo tetỳ tany ary niakatra velona tany an-danitra. Mino azy fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ho velona mandrakizay ianao, satria azo atao hoe mpanora dalàna ny Jehovah Andriamanitra izy, ary izay ekeny dia ekeny ray malala. Mino azy fa ho voavonjy ianao, ahita fiadanana, ahita fahafinaretana, ahita fombiazana, ahita fiainana mandrakizay. Tiavo izy, tiavo amin'ny fonao manontolo, tiavo amin'ny fahendrena, tiavo amin'ny fahamarinana, tiavo amin'ny fibebahana, ary tiavo ampanetretena. Fa ho hitanao, ny famonjeny anao dia ilay fahagagana maharitra mandrakizay. Alleluia, amen. Tsy aramo izy, tsy aramo izy, fa ilay mpamonjy. Alleluia, amen. Halleluia. Indray ny antsa-tonokalontsika androany a, netiny tamin'ny alalan'ny hirahira ary dia nasia ny antsa tao aorinany a, ny antsaantsa. Tiavo izy, tiavo amin'ny fonao rehetra Andriamanitra. Mahafinaritra be menao re nandalo izy a, dia zay izy vao niakatra tany an-danitra, nametraka finoana tetỳ amintsika tetỳ. Isaorantsika raha nabavy Selina, very Selina, dia mitombo fahasoavana mitombo sy tratroany a, dia mankasitraka anao indrindra tamin'ny fandraisana anjara fa zava-dehibe tokoa ny fandraisana anjara izay nentinao teto a tamin'ity androany ity. Tahian Jesosy tsika rehetrarehetra amin'ny latsinainy indray tsika maheno antsa-tononkalo hafa indray a, mbola misy hampatsianinareo maro ao a, dia asitsika antsa-tononkalo foana isan'andro isan'andro a, mihinana bonbon tsika isan'andro ankoatra ny tenin'Andriamanitra. Dia mitombositra daholo na rehetrarehetra ireo a, dia misaotra indray fa misy aminareo fa navita indroa sa intelo sady a tamin'ny antsa-tononkalo, dia maherezatra any a, dia tahin'ny tompo a isika rehetrarehetra. Mandrotsirotsy mihitsy ilay izy raha nampaviaina. Fa isika rehetra mankasitraka an'ilay izy a, zavatra mahafinaritra. Ny tononkalo moa samy manana ny aingam-panahy hitondrany azy io, ny tsirairay avy a, dia izay ny aingam-panahy hitondrany azy a, dia mankasitraka azy tsika. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Ny tenin'Andriamanitra izay notsika eto androany dia tenin'Andriamanitra izay nentin'ny anabavintsika Fabiola zanak'Andapa. Izy no mitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto androany. Dia matoka fa ampahery anao ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny a, dia mino finaritra ary a isika rehetrarehetra. Rapitsotsika dia ankalaza ny fête des pères. Alléluia. Dia tamin'ny fête des mères tsika nampahery ny reny tao anaty toriteny, tao anaty toriteny ny sabata. Dia omaly moa rehefa natao ny fitsapan-kevi-bahoaka, dia tsy natao androany hariva ny fampaherezana ny ray a, fa rapitso ao anatin'ny sabata. Ny toritentsika sabata rapitso dia ampaherezantsika ny dada. Eto dada, eto dadanareo a, fa sady isy fitondranam-bavaka manokana ny dada rapitso. Alleluia. Dia anareo rehetrarehetra renim-pianakaviana ato anatin'ny gropy a, hivavaka ho an'ny vadinareo indray tsika rapitso rehefa avy mivavaka ho anareo a tamin'ny fête des mères. Alleluia. Dia tahin'ny tompo ary isika rehetrarehetra dia mihaino finaritra daholo ny amin'ny toriteny. Miandry kely tsika satria mbola somary miadakadana kely ny connexion amin'izao fotoana izao a. Ny andro koa mafana, rehefa mafana be ohatrin'io moa dia somary miraikiraikitra daholo na ny telefonitsika na ny réseau a, dia tsy azotsika mahataitra akory izany. Eny ary, ndao ary a hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika
tainy tompo ranabavy $100 Fabiola zapato fa $100 ny voateniko Fabiola zanak'andapa anao ny fitenenana. Halleluja. Tahi Jesosy pastera mianakavy a, tahi Jesosy tsika tsirairay avy a, dia manona fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetrarehetra zay tratranjo amin'ity vavaka fiambenana ity na fandaharana andramoka izahao. Dia mbola resaka fahasoavana lehibe ho ary avana malala ny fandraisako anjara fampizara ny tenin'Andriamanitra amintsika androany anio izao a, dia voninahitra ho an'Andriamanitra iriry any a. Halleluja. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko fampizarana amintsika androany ry havana malala dia hitantsika any amin'ny Jaona toko fahaefatra dia ny fahaenina efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimampolo. Jaona toko fahaefatra dia ny fahaenina efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimampolo. Raha miara-mahita antsika dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Kana any Galili indray Jesoa dia tany amin'ilay nampodian'ny rano ho divay. Ary nisy tandafy anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaum. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galili avy tany Jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana nisy zanany satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety hino mihitsy. Hoy ilay tandafa taminy, tompoko midina re dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody velona zanakao. Ary lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka lasa nody. Ary noho ninidina izy dia nijena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay naharetany dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora fahafito no nialany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Izany no famantarana faharoa nataony Jesosy fony izy tonga tany Galili avy tany Jodia. Halleluja. Amen. Soramanitra dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny niverenan'i Jesosy tany Kana sy ny nahasitranany zanakalahiny tandapa anankiray. Amen. Teto ry havana Jesosy Kristy moa nandeha tany Jodia dia mbola niverina indray teto Kana. Fantatsika tsara fa ny fahagagana izay nataon'i Jesosy voalohany teto Kana nisy olona nampakabady dia lany ny divay. Dia rehefa lany dia Jesosy Kristy nanova rano ho lasa divay. Fantatsika tsara zany fahagagana ngezavezany nataon'i Jesosy teto Kana. Dia teto indray dia rehefa tonga teto indray izy dia nanasitrana ity zanakalahy ity tandafa anankiray ity. Dia ity raha lehilahy ity dia nanana zanakalahy narary izy voan'ny tazo ary efa ho faty mihitsy araka ny tenin'Andriamanitra, efa ho faty ilay zazalahy. Dia rehefa reny ity tandafa ity fa tonga tany Kana Jesosy dia nankany izy. Halleluja. Nankany amin'ny Jesosy satria fa ry havana rehefa hoe mahita hoe mankany dia misy fifandirana toerana manambara ny dingana anankiray. Ity lehilahy ity tandafa anankiray ity ry havana dia nanao dingana izy satria izy nanino nankany amin'ny Jesosy. Zanany rehefa narary ry havana, rehefa narary dia nankany amin'ny Jesosy izy fantany fa Jesosy afaka manasitrana zany zanany zany, afaka manasitrana ny ankohonany. Mety efa ela ity tandafa ity niandry an'i Jesosy, mety efa niandry izy niandry fatratra an'i Jesosy izy. Rehefa reny fa tonga tany Kana tonga dia nankany amin'ny Jesosy izy. Halleluja. Fa hoy Jesosy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo izy tsy mba hety hino mihitsy. Fa ity tandafa ity ry havana manana ny mahizy azy izy manana ny mpanompo be dehibe. Fa teto izy ry havana fanatonan'i Jesosy teto ampanetreny tena amin'ny finoana. Halleluja. Nankany amin'ny Jesosy izy. Ity tandafa ity tsy nandeha tery seroa fa nankany amin'ny Jesosy izy. Tsy nijery halaviran'ny toerana izay naviany izy tsy nijery halaviran'ny tany misy azy fa nagnakaiky an'i Jesosy, nanatona an'i Jesosy izy. Halleluja. Raha mahita antsika any amin'ny lioka amin'ny lioka toko 7 dia manambara hoe
mitenena ihany izy izy a dia ho sitrana ny zanako lahy. Halleloia. Finoana zany ry havana. Antsika rehefa manatona an' Jesosy dia mila mandeha amin'ny finoana, mila mandeha amin'ny ampanetrentena koa, mila mankatò ny tenin' Jesosy atsika. Teto izy miteny hoe amin'ny andiny fahasivem-befapolo milaza hoe tompoko midina re dia tsy mbola maty ny zanako. Zany ry havana tena hoe fitalahona zany ry havana, tena hoe fitalahona amin'ny fo torotoro, amin'ny fo feno fitiavana. Fa ry amin'ny tena hoe nelo koa ty mpandapa ity, midina re dia mbola tsy maty ny zanako. Ary Jesosy mihitsy no nangatahany ity mpandapa ity teto. Jesosy no nangatahany. Dia hoy Jesosy, andeha mody velona ny zanakao. Halleloia. Ary nino an'izany tenin' Jesosy zany ity tandapa ity, tonga dia lasa izy nody. Ity tandapa ity ry havana tsy ziriziry. Ahoana ary zany? Ianao tsy mifanakaiky tava amin'izany zanako zany sisy. Fa ity tandapa ity ry havana tonga dia nankatò sy nino zany tenin' Jesosy zany. Rehefa lasa izy dia mifanena tamin'ireo mpanompon'ireo dia laza fa velona ny zanany. Halleloia. Eto ry havana hetsiketo manambara afaka miasa amin'ny toerana rehetrarehetra Andriamanitra. Tsy nifanakaiky tava tamin'i Jesosy izany zanakalahy ity tandapa ity, ary tsy tamin'ny toerana izay niresahany izy ireo fa tany lavitra tany. Halleloia. Fa Jesosy rehefa niteny ity tandapa ity, satria hitan'i Jesosy ny finoany ity tandapa ity, finoana izay tao anatin'ny fony ity tandapa ity, andeha mody velona ny zanakao. Ary ity tandapa ity tonga dia lasa. Rehefa tamin'ny firy izy ny ora izay nanaretana izy le ren'ilay narary, omaly tokony tamin'ny ora fahafito izy ireo mpanompon'ireo niala nitazo taminy. Ary fantatry ny rainy tsara fa tamin'izany indrindra ny ora ny tenenan' Jesosy fa velona ny zanakao. Halleloia. Zany le fankatoavana zany ry havana. Fankatoavana. Ianao koa dia mila mankatò an' Jesosy. Ianao ry havana, raha ohatra misy zavatra manjo anao, na inona na marary ny zanakao, ny ankonanao, aiza ny toerana izay ivantananao. Fa aletahaka ty tandapa anankiray ty ry havana. Nanatona an' Jesosy izy, nankany amin'i Jesosy izy. Halleloia. Ianao koa ninona zavatra mahazo anao manatona an' Jesosy. Hitan' Jesosy ny zavatra manjo anao, hitany tsisy miafina aminy, fa ny fangatahany ny zavatra andrasany aminao dia fanatonanao azy. Halleloia. Tsy Jesosy andeha hitady anao, andeha ataka aminao hoe ento amiko ady etrehinao io, fa ainao mihitsy no angatahany Jesosy mba hitady azy, hanatona azy. Halleloia. Fa mba hanehony voninahiny. Ry havana malala, manatona an' Jesosy, manatona an' Jesosy amin'ny finoana masina. Halleloia. Ty tandapa ity ry havana tena tsara mihitsy alentsika tahaka n'ity toetra n'ity tandapa ity. Nanetriteny izy nanatona an' Jesosy. Fantany fa izy manana harena, manana mpanompo be dehibe. Raha manambara izy amin'ny lioka toko fahafito any manana mpanompo izy, manana andevo maro izy. Raha miteny aminy aho izy mandeha dia mandeha izy, avy dia avy izy. Dia ohatr'izay. Fa izy tsy mitoky tamin'izany, fa Jehovah Andriamanitra no tokiny. Izy nangatahany sy nitalahoany, fa fantany fa izy no mahavita ny zavatra rehetrarehetra. Izy ny tompony teny farany. Halleloia. Dia mangataka aminao androany dia ninona manatona an' Jesosy, manatona an' Jesosy manoloana ady izay mahazo anao, manatona an' Jesosy fa afaka miasa amin'ny toerana rehetrarehetra. Tsy voafetra, tsy voafaritra ny toerana izay iasan'i Jesosy. Fa atsika rehetrarehetra reto matoky tsika mbola tonga ito isan'andro ity fandaharana ity. Atsika tsy fanakekery pastera, tsy amin'ny trano mpiangonana, fa amin'ny internet ihany ivavahantsika. Tsy hoe mivavaka amin'ny Facebook be dehibe moa ny olona miteny hoe arinareo mivavaka amin'ny Facebook. Tsy mivavaka amin'ny Facebook atsika, fa mivavaka amin'Andriamanitra velona, satria naiza izy iangonany roa na telo amin'ny anarako dia afovoany. Zany ry havana tsy voafetra zany toerana izay ahafahan'Andriamanitra izay iasana eto. Tsy voafetra naiza izy ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia afovoany. Halleloia. Ary mivavaka ianareo dia ho isy
mirindrina ao amin'ny efitranonao manodidina fa ao no misy ny renao mamaly anao amin'ny manodidina. Haleloia. Zany toerana rehetrarehetra ry havana dia afaka iasan'Andriamanitra, afaka. Atsika ry havana mila manam-pinoana atsika manatona an' Jesosy, manana finoana. Aza miandry hoe afa misy olana zay vao manatona an' Jesosy ry havana amin'ny mandritra ny fetim-potoana zay iainanao atony Jesosy fa vonona izy hamaly anao. Antsoa aho izy dia valiko ianareo izy dia manatona an' Jesosy ianao ry havana. Ary ianao rehefa manatona azy dia mila manana finoana ry havana. Rehefa mivavaka ianao dia minofa ho azonao zay zavatra zay angatahanao. Haleloia. Za ry havana dia mangataka vavaka amin'ny pasitera mivady miravavy mampiony any amin'ny fianakaviako any Madagasikara ry havana. Tena hoe za moa fa misy Andriamanitra velona eto. Haleloia. Mangataka vavaka misy fotoana mamanay saika operena zay fa misaotra an'Andriamanitra voninahitra hoan'Andriamanitra irery ihany fa velona Jehovahandriamanitra n'ity fandaharana andramaka izaho ity fa misy Andriamanitra velona eto. Za mila fa be dia be ny olona efa nahazo valim-bavaka teto be dia be ny olona efa niova ny tantaram-piainana. Za manokana aloha efa niova tanteraka satria za koa tsy nanantena ary tsy nampoisikomisiko hoe aty amin'ny tanin'Arabo nazahoako famonjena, aty amin'ny tanin'Arabo nandraisako an' Jesosy ho tonga sy famonjeny fiainana. Fantatsika tsara fa aty tsisy fiangonana, tsisy mpanompon'Andriamanitra aty. Ary olo aty amin'ny tanin'Arabo dia tena hoe saro-piaro mihitsy indrindra fa kristiana zay mino an' Jesosy ho tompo dia tsy tia an'izany izy ireo fa misaotra an'Andriamanitra fa taty nandraisako an' Jesosy nanaovako batisa. Haleloia. Hoe zany iny fa Jehovahandriamanitra afaka miasa amin'ny toerana rehetrarehetra ary araka ny teny hoe zay mino sy atao batisa no vonjeny. Zany hoe mila mino atsika ry havana. Rehefa mino dia afaka ianao. Zay tena hoe mandresy lahatra anazy zany teny zany hoe zay mino sy atao batisa, zany hoe mila finoana tena mino fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Haleloia. Dia mangataka anao dia manatona an' Jesosy amin'ny finoana amin'ny ampanetren-tena ary ankatoavo ny teniny. Anao ry havana rehefa manana olana dia aza mandeha ety sy eroa fa lany fotoana ianao, lany fanananao, aleny olona. Zany zavatra mahagaga amin'izao fotoana izao. Aleny olona lany fananana be dia be, lany vola mandeha mitaha ety sy eroa. Tsy toy izay manatona an' Jesosy ry havana malala. Manatona an' Jesosy ianao tsisy vola lany na dia ariary aza. Manatona an' Jesosy fa tsisy zavatra zay tsy hainy atao. Haleloia. Manatona an' Jesosy fa tsisy zavatra holaninao na vola zany na hareny, tsisy zavatra takian' Jesosy aminao fa takian' Jesosy dia hanatona azy, hampanetreny tena, hampitiavana. Haleloia. Raha nahita tsika ry havana nisy vehivavy ilay narary 20 taona ao anatin'ny baiboly nandany fananany be dia be ny harenany rehetrarehetra fa tsy nahazo fanasitranana ry havana. Vomaika nahay niharary izy, vomaika nahay tompo ny aretiny. Rehefa nanakaiky an' Jesosy izy ry havana nanino nahazo fanasitranana. Haleloia. Nanambotra songotra viavin'ny damban' Jesosy fony izy efa nahazo fanasitranana. Na dia ny zoron-dambany aza izy tazomiko dia sitrana. Haleloia. Sitrana satria nanakaiky an' Jesosy izy. Haleloia. Ianao koa manakaiky aizan'Andriamanitra ianao raha toa afaka, raha te hahazo fanasitranana. Haleloia. Manatona an' Jesosy ianao. Aza miankiny amin'ny fahalalanao, aza miankiny amin'ny harenanao fa zava-pony zany rehetrarehetra izany. Ny fanatonanao an' Jesosy ny zava-dehibe, ny finoanao ny teniny, fankatoavanao azy. Mila mino atsika, mila mankatò ny teniny. Nisy lehilahy jamba, fantatsika tsara fa nisy lehilahy jamba any amin'ny Jaona 7:7 any ilay teraka jamba iny. Dia rehefa nataon'i Jesosy feta, fantatsika tsara fa Jesosy rehefa niteny hoe andeha sasany amin'ny fariny Siloano ny masonao dia lasa izy satria nankatò ny tenin'i Jesosy izy. Rehefa lasa izy dia nahiratra ny maso rehefa nisasany tany amin'ny fariny Siloano izay nitenen'i Jesosy, nahiratra izy. Haleloia. Zany ilay fankatoavana zany ry havana. Aza miziriziry amin'ny tenin'Andriamanitra, aza miziriziry. Ary Petera koa, ery Jaona, ery Jakoba rehefa naraty nandritra ny fotoana nandritra ny alina tsy nahazo na inona fa rehefa tonga Jesosy nanaraka norma izay napetraka Jesosy ireo ampandrosoa amin'ny lalina sambokely izy alatsaho amin'ny sisiny ankavanana dia ahazo hazandrano ianareo. Ary Petera tena nanaraka zany norma napetraka Jesosy zany
dia roso tamin'ny lalindalina dia nalatsaka Petera sy John nalatsaka Petera sy John ery Jakoba tany amin'ny sisiny ankavanana ny araka nahazo hazan-drano be dia be fa Petera ny teny tompoko nandritra ny alina fitelezanay eny fa tsy nazona inona kanefa no nibaikonao halatsako ihany ny aratiko halleloia nahazo hazan-drano be dia be halleloia amen zany le fankatoavana ry havana Petera teto zareo tsy nahazo hazan-drano satria mbola lavitra ny Jesosy mbola tsy nahita ny Jesosy tsy nifanena tamin'ny Jesosy ianao rehefa manakaikaiky ny Jesosy rehefa mino ny tenin' Jesosy dia ahita voninahitra an'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin' Jesosy tamin'ny Marta hoe sy efa voalazako fa raha ino anao hitanao ny voninahitra an'Andriamanitra halleloia minoan Jesosy fa ho hitanao ny voninahitra an'Andriamanitra araka ny teny Matteo hoe Matteo 6:22 milaza hoe na inona angatahanareo amin'ny fivavahana ataonareo finoana mino fa azonareo zany halleloia mino fa nampaherentsika zany tenin'Andriamanitra zany voninahitra hon'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana sy ny fitsarana koa dia amintsika tsirairay avy dia omenitsika pastera ny fitenenana melabelatra ny toriteny tainy Jesosy pastera anao ny fitenenana halleloia amen. Halleloia anomena anazy zany ny fitenenana araka ny tonokalon'Anabavy Anitra Clarisse Maly nahazo micro dia halleloia dia iteny zany fa namena micro dia misaotra Anabavy Fabiola tsika tanatin'izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra be mampaherentsika zany halleloia dia Andriamanitra manankirepasoavy zany amaly fitianao raha Anabavy Fabiola dia na dia eo aza ny ady dia manandraikitra izay ataonao amin'ny asa aman-drahany dia tsy mba tianao ny asan'Andriamanitra dia Andriamanitra ilay nanoloranao ny asany androany any amaly fitianao araka ny habean'ny fahasoavany araka ny habean'ny tanany dia mitombozy mitombo fahasoavana dia mandrosoatra any amin'ny fanomponan'Andriamanitra misoratsika rehetrarehetra ihany koa makasitraka anazy fa ny fankasitrahana ataonao ireny dia mampahery foana andeto zandritsika zokintsika izay manao ny asan'Andriamanitra ireto halleloia dia tahiny tompo Andriamanitra koa maly fitianareo halleloia Jaona 4:7 raha misy mbola tsy narabaiko ireo dia raba kely Jonatana ohatra mbola tsy narabaiko tahiny Jesosy Jonatana koatr'izay asan'ny apôstôly halleloia tahiny tompo raha Alain io Alain ny anaran'izy io tsy ho ela koa dia hoeninareo hitoriteny zany lehilahy zany satria dia rapitso dia hiditra amin'ny ranon'ny batisa izy rapitso zany tsika natanteraka batisa amin'ny rahalahy Alain izay vady ny taonam-bavintsika mihaja azafady rahalahy Alain moa zany dia tsisy akory fa Jôdany ranam-bavintsika Erika halleloia ary any Madagasikara ry zareo ka rapitso maraina dia hotanterahana eny vato eny ny batisa ny etsika mbavaka izy mba hatotosany zany somatsara ary dia matoky mihitsy fa tsy ho ela dia horentsika anakoako eto na ny fijona vavolombelona na nytoriteny dia hotanteraka somatsara izany batisa izany any moa ry ranabavy Nambina any ry ranabavy Marie Charline ry ranabavy Anitra Clarisse ao Antananarivo zany afaka mifanosona any ianareo raha ohatra ka afaka natanteraka an'izany batisa izany fa zara ary mba misy olona afaka mifanotrona dia isaorana anareo era-po era-tsaina halleloia ary mahafinaritra amin'ny mahita lehilahy tahaka andrala mitombo ray indray zany ny lehilahy efa mitombo ray moa zany efa dala zao zay ny atao amin'ny groupe zay maharesy nampindralahy alainy beso halleloia hatramin'izay feo voaloha sy feo faharoa sy feo fahatelo foana fa mitombo ray indray ny beso ato amin'ny groupe zay maharesy dia mitombo ny fetin'ny taranaka zanaka pelezany isan-karazany ranabavy Erika zany zao efa natondra ny zokiny teto efa natondra ny Jôdany dia ianao zao natondra n'izy sa nanala n'izy ny nataonao teto fa zany mihitsy ngery avany rehefa hitanao ny lalam-pamonjena dia zarao amin'ny hafa dia mba samy ho tonga eto tsika hanompo an'Andriamanitra dia fampitantantsika ho any an-danitra halleloia dia mirary soa sy mitondra mavaka ny rahalahy alaintsika asan'ny apôstôly moa ianarana eto amin'ny groupe eto amin'ny Facebook dia mitondra mavaka azy tsika mba ho tanteraka somatsara ny fotoana rapitso raha ny tena marina dia tokony entanentana tsy ahita tory mihitsy ny androany alina mbola fijona vavolombelona moa nareo fa dia ahery vaika ny fijona vavolombelona ny rahalahy antsika
io fa dia sorona an'andriamanitra izy tonga eto ary misaotra petsaka ny mampionina satria mampionina ny tena anisan'ny hoe tao anatin'izay fotoana elaela zay anisan'ny nampahery ny tantana azy ireo ara-panahy zany ampiasana izy menadamy resaka eo mifampahery eo ary tonga am'izany hoe hitramin'ny ranony batisa zany zava-dehibe zany anisan'ny dingana ngeza indrindra mifampotsika an'andriamanitra ny ranony batisa ko dia mivavaka aminao zay raha alain tonga avasoa raha pisy motsika mifankahita eo amin'ny commencement eo sady manao commencement tsika nantanteraka ny batisa anao rapitso halleloia ianareo zay manindry anaraka commencement iaraka aminay koa sy anatrika an'izany batisa zany dia mandefa 5 MP amiko mampidira zoom ao anatin'ny telefonanao ampidira anatin'ny telefonanao application zoom dia rapitso anao andefasana lien zoom dia miaraka manao commencement aminay akoatra le fandarana zay ataontsika eto amin'ny roa iny zany dia miaraka eto tsika manomboka ny amin'ny folo sasany ihany rehefa vita fandarana izy amin'ny raha rapitso ao anatin'ny commencement kiasy fampitonina ny toriteny zay ny filazan-draharaha hitra amin'ny ten'andriamanitra tsika jaona toko faefatra dia ny fahinana amby efapolo hatramin'ny faefatra amby dimapolo ny soramary dia niverenan'i Jesosy tany akana sy ny nahasitranany ny zanakalahany tandapa anankiray tsy ampy an'i Jesosy tsy ampy ny fanovanany rano lasa divay tao akana ozy Jesosy hoe anao zavatra raindray mba hitombon'ny finoany reto olona ireto halleloia ary Jesosy dia miverina eo amin'ny toerana zay nanaova amin'ny fahagagana mba hanamafisany fa mbola tsy miova izy ary mbola afaka ny anao mihoatra noho izany izy rano lasa divay no nataony voalohany fa eto indray dia manavitra aina ny ataony halleloia tary amin'ny voalohany izy nanavitra fahafahambaraka satria rano ny divay andreo olona tao akana fampakaram-bady dia sika nidirina fahafahambaraka io tokantrano vaovao io saingy teo Jesosy dia narovan'i Jesosy tamin'ny fahafahambaraka sy ny aina mason'olona ka novan'i Jesosy divay ary divay tsara gaga ny mpisakafo tamin'izay gaga ny invité hoe tena le divay tena lafo vidy zany nataonareo zany fahafahamin'i Jesosy halleloia moa zany tsika efa 53 zany tsika anatin'ny groupe zay mare sy marina mahafinaritra zany za moa tsy dia mahisan'le izy tsony fa dia misaotra ny marina ty anahy efatra zany ny lehilahy moa 5 amby efapolo ny vehivavy volany ao ihany tsika telo efatra amin'ny rahalahy mila miezaka mampiditra lehilahy hafa halleloia mahafinaritra zany ho tapakatra zato anie isika halleloia ndao ary amin'narany Jesosy ary tonga tany akana any Galilée indray Jesosy dia tany amin'ilay napodin'ny rano ho divay tonga indray raha tonga teo izy nanavitra ny fiainanay dia iverineo izy hanavitra ny fiainanareo halleloia ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahana rary tao Kapernaumy ary rehefa Jesosy efa tonga tany Galilée avy tany Jodia dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hasitrana ny zanany satria efa ho faty izy dia hoy Jesosy taminy raha tsy mahita famantarana sy fahagagana aloha dia tsy mba etiny mihitsy hoy le tandapa taminy tompoko midina re dia mbola tsy maty ny zanako ary hoy Jesosy ndeha mody velona ny zanakao ary lehilahy nino zay tena nolazain'i Jesosy ka nanao taminy hoe zay nolazain'i Jesosy taminy dia lasa izy mody ary noho nidina izy dia nitsena azy ny mpanompony tia nilaza hoe velona ny zanakao ary izy ny nanontany azy tamin'ny ora zay nanaretany dia hoy ireo taminy maly tamin'ireo fafito ny alan'ny tazo taminy ko fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra ny ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao dia nino izy mba amin'ny ankonandrehetra zany ny famantarana fariny nataon'i Jesosy vao nisy tonga tany Galilée avy tany Jodia ambava ahoana ny fahafatesana teto ity zanakalahy ity marary ny tazo ka ny tazo tamin'izany dia nahafaty mihitsy fa izao dia ny narary mafy ilay zanany dia ny lozany le zanany ao anatin'ny aretina mafy fa lasa izy naninona niazakazaka nitady an'i Jesosy tsy zaka nentina tany le zaza satria lavitra ny lalana 80 kilometatra nelanelan'io lalana nalehany io teo anelanelan'ny Kapernaume sy Galilée 68 kilometatra lavitra zany
ry havana zany dingan'izany a de lehibe io mason'Andriamanitra hoe ianao mahavita mandeha manao dingana 80 kilometatra mandalo tany mamay tany ay ry havana hitady an'i Jesosy ho le ira mampinaritra be hoe tsy misy miala maina zay rehetra tonga tsy misy miala maina zay rehetra tonga dao zay mba ataontsika zay mampionina ho any ataontsika ny tendreny fitindre de ataontsika zay hery zay rehefa malalaka tsika zay tonga eo am' Jesosy tsisy miala maina zany ary ianao io a nandeha tongotra lavitra ianao nisy hery nisy fahafoizana araka ny torotentsika tamin'ny fakomaly misy énergie misy kaloria anao mihitsy lany amin'ny fieretanao tory mitady an'Andriamanitra ekeko fa ny olanao tsy zakanao tonga eo ny olanao navelanao tany Kapernaume a ianao lasa niazakazaka nankany Galily aninona hitady an'i Jesosy dieny mbola tsy maty misy olona tao baiboly tao efa maty a no niantsony an'i Jesosy misy tantara ray ao amin'ny Luka 7 raha tadiditsika tsara de ny tantaran'ilay lehilahy atao hoe Jairo niazy ndray ny zanany a any amin'ny Luka 7:7 fananana zay vakiko Luka 7:7 ary no tavena Jesosy de nandray azy tsara vahoaka fa niandry azy avokoa izy rehetra ary iny nisy lehilahy atao hoe Jairo mpanapaka ny sinagoga de nakoaka teo tonga Jesosy ka angavy taminy hiditra tao an-tranony fananana zanaka vavy 10 taona tokony 12 vavy tokana tokony 12 taona izy ary efa ho faty raha zazavavy ary raha nandeha Jesosy de nanety lalana azy ny vahoaka ina moa dikan'izany Jesosy andeha hoany fatraty ny embouteillage ohatra zany hoe misy ambulance zany a mitondra olona maika be mitondra dokotera maika be andeha hoany akamarary de tratriny embouteillage ohatra zany io nanety azy ny vahoaka zany hoe tsy afaka nandroso Jesosy fa be loatra ny olona de tsy hitovy mihitsy ny vitesy olona tsisy mpaneligelina sy ny olona misy maneligelina Jesosy tena misy mitazona tsy avenany olona mandeha tena bana ny olona lanina de tena hoe za Jesosy tena mba zao ny olona za Jesosy tena ohatr'izao de nanety ny lalany olona ary tam'ty zanaka vaviny Jairo ty a de zao ny olana ela ihany Jesosy ny teo satria nanety azy ny olona ary hitareo tsara fa tamin'io mbola nisy an'ilay vehivavy anankiray le mikasika ny lampany any mbola nisy fotoana lanin'i Jesosy teo de inona zavatra nitranga maty an'le zaza samy ambavahoana ny fahafatesana teto de volaza tena noaty izy zazavavy ty fa efa ho faty le lehilahy ndray ary a rehefa mivavaka tamin'ny rehefa niatso an'i Jesosy de niteny izy hoe dieny mbola tsy maty izy satria efa ho faty de niangavy izy andao moa Jesosy mbo anay a dieny mbola tsy maty satria raha tara kely ianao a de tahaka ny tamin'le zanaky Jairo io a maty an'io any am-pandehanana ny zanaky vaviny Jairo a rehefa tonga Jesosy andeha tonga tany mihitsy Jesosy anangana azy efa nisy fotoana lany ary ny olona rehefa tonga nitsenan'le i Jesosy sy le rainy hoe fa maniny ianao mbola manahirana mpampianatra efa maty ny zanako ao nitondra notsenain'olona mitondra vaovao ratsy notsenain'olona teny antsasadalana mitondra vaovao mampalahelo zany hoe totsy nitehiteny hoe tara loatra ka ity lehilahy ty a ty tandapa ity de voalohany narary ny zanany tsy niandry ela izy na de narary aza de fatana fa na ira izy mijanona eo am'io zanony tsy avita ninino eo fa ny zavatra azo ny natao aingana de miazakazaka aingana mitady an'i Jesosy zay afaka manao zavatra amin'io zanany io maninona ianao no mbola mijanona eo anolohan'io problème manao efa mitady anala-baraka anao io maninona ianao mbola eo ihany ianao miezaka mikarakara ny fiainanao marary io
fa manaova taka nyity lehilahy ty navelany teo ny fiainany marary navelany teo ny zanany marary fiainany manontolo angeo avana zanany lahy io navelany teo fa lasa izy niazakazaka nanao dinga 20 kilometatra hitady hitsenany Jesosy dia aingana izy nandeha tamin'izany lalana zany raha jerentsika io toerana io dia teneniko anao fa vetivety nanaovana an'io dia io firy andro rao manao 60 kilometra zany raha mandeha tongotra tsy fantatro afriny zany raha mandeha tongotra tsika hoe raha totsy raha mandeha 15 kilometre à l'heure 68 kilometre zany adiny firy ny atao na mandeha 10 kilometre à l'heure adiny firy zany ny 70 kilometre ny vita izy amin'ny mahavita zay calcul zay vetivety adiny firy andeha ataontsika bobozika 70 kilometre dia adiny firy zany raha 10 kilometre à l'heure ny dia tongotritsika sa misy mahavita firy kilometre isan'ora ny olona rehefa mandeha tongotra fa io raha tokony hoe adiny fito nanaovany an'io tena mety nataony adiny 5 io satria manino tereniny zava-misy dia miazakazaka misy amintsika efa tereniny zava-misy misy amintsika efa tena tereniny zava-marary eo amin'ny fiainana fa mbola tsy miazakazaka antsika mitady an'i Jesosy mbola variana amin'ny zavatra io lehilahy io niala-tany Kapernaomy zavatra ray lona ao anatin'ny sainy hitady an'i Jesosy nafany tamin'ny namany ary izy resaka baolina le baolina maly tsy manam-potoana n'izany ary se tena manenjika fotoana dia mbola tsy maty ny zanako mandeha izy misy olona hafa miresaka zavatra hafa adiny enina adiny fito eo zany nanaovany an'ilay 60 kilometre raha andeha ianao zavatra ray lony ato anatin'ny sainao marary mafy ny zanako misy olona manana olana dia tafajanona eny an-dalana amina zavatra hafa fa ity laha ty tena ny teny hitady an'i Jesosy na misy miteny ary mandalo tanàna misy havana mandalo le tanàna misy namana izy tena tsy afaka mijanona ary se manana zavatra matipaika hitady an'i Jesosy aleloia io fiainanao efa mitady ho faty io problemanao marary efa fiainanao marary mafy ny problème io aza variana tsony ianao ndana miazakazaka makany akana fa tonga ao Jesosy ndana miazakazaka tahaka ny ahoana ny fiakaran'ny olona any amin'izany tenivohitra olivo zany hitady ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa misy olana revana abetsaka ny olona marary mafy ny fiainana fa mbola tsy taitra izy ary variana amin'ny zavatra ny an'ity lehilahy ty zavatra ray loha hitady an'i Jesosy ahako tsy maintsy mahita an'i Jesosy ahako alleloia aza variana mitomany amin'ny olana eo ianao aza variana kivy amin'ny olana eo ianao manaova hetsika manaova dinga ndao any Kanaja mialahy eo a Kapernaomy mialahy eo ajanony eo ny olana ndana aingana ny vatanao entana misy amintsika mety misy fianakaviantsika marary na anaty olana tetsika entina mbavaka avy eo izy eo ianao matsapa fa misy Andriamanitra ianao manam-pinoana an'Andriamanitra mandehany ianao miazaka za mitady an'i Jesosy alleloia rehefa niazakazaka nahitany Jesosy izy dia ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy asitrana ny zanany satria efa ho faty izy raha aveny zareo no hidina dia izy zany avy eny ambany miakatra miakara ianao miakara ampitomboy miakara oka hiakatra ny avo amin'ny avo ara-panahy ianao ampitetavina n'Andriamanitra miakatra miezaka manatratra tanjona manisy marika manatratra tanjona mitady an'Andriamanitra zany ravana raha nibavaka 10 minitra ianao maly ampiakary 20 minutes androany 20 minutes androany ampiakary 30 minutes rapitso
halleloia adiny ray raha afaka pitso ampitombo hoe adiny ray sasany afa-kerinandro miakara fa jesosy amin'ny fipetraka fa iva fijery no tarihan'le olo andao hidina jesosy andaotsika hidina nakany aminy nangatakazy mba hidina sy ahasitrana ny zanany satria efa faty izy amin'ny anaran'i jesosy zay rehetra nanao dingana rehetrarehetra nareo rehetrarehetra tonga eto dingana eo ataonareo hidina jesosy anasitrana ny fiainanareo misy olona eto marary mafy mihitsy efa mitady tsy atsiaro tena mihitsy ny fiainany marary mafy ny tokantranony efa mialaina ny arabolany halleloia fa no nietsika sy ny dingana zay ataonao niezaka niakatra enona de lavitra azakana 20 kilometatra fa tsy nahoanao zany ozina hoe hotediaviko misy olona manana toepo samihafa nareo eto fandarantsika efa alina be ohatrao mahatonga fandarantsika alina be ohatrao aloha fidina mihitsy ty fandarana ty atao amin'ny alina satria zay mahavavaka fembena azy alohan'ny atorytsika manao azy fa mbola lasa me alina be any izy tefa nisoana ataontsika tamin'ny sivy fa zao mihitsy avo malalaka manao an'le izy fotoana zany hoe amin'ny folo alina mihitsy avo tena malalaka ary tsy mora izy amin'ny tenantsika fa mora ny miainao an'ity fandarana ty amin'ny alina ho an'ny rana bavy mari zao zao rehefa ohatr' zao no mba moramora satria mbola atoandro any aminy mbola atoandrotoandro rehefa rahapiso ilay izy mafy amindray ny andrika komanso satria mbola malina mbola maraina be neny aminy fa na de za manao ny fandarana ty tena mahatsabo mihitsy misy fotoana ty atory nareo hoe de sy fanita anaty atory teta de fantatro ny fiaretana ao ambadika io zavatra io nareo mijery mandeha fa j'adore reny ry ama mety efa mato misy aminareo efa tena hoe efa le réaction tezitra be iny tsy fananinareo fa ty atory tsy mora ozy izy lovely satria mbola ifo maraina be tsy mora didiko mihitsy ny ranabavy lovely moa ranabavy lovely moa taloha mifo maraina be zay sa izy misy olona taontsika teto mifo maraina be tsika tapitra ny fandarana andeha atory aingana izy fa efa ifo sady adiny regna mba matory na adiny roa be indrindra zany le avana ny avany Kapernaum miakatra any Galilea ary tokony meko anao nefa tsy very maina io araka ny toritentsika tamin'ny fakomaly tsy very maina io fa Jesosy hidina tokoa avy any efa resy mihitsy indraindray taitra tampoka raha vao resy tory fa nareo mahazo aina satria nareo zao le tokantrano any mety misy fotoana nareo matory de tapinareo zany j'adore de hitanay nareo io fa j'adore za tsy afaka manao an'izany misy fotoana te atory eto fa tena le tompo eo hery aho mifoha amin'ny telo sasany lovely tiana io taloha fa teto foany tsy mbola nisy fotoana tsy nateto azy ary tsy mahagaga raha tahin'ny tompo io vehivavy io satria maninona lasa izy nandeha nitady nandeha niakatra zao ny tenin' Jesosy any andiny fahavalo efapolo raha tsy mahita fahamantarana sy fahagagana reo dia tsy mba mety ino mihitsy Jesosy tsy hoe mibe eo akory zao ny hevitry telo io raha miteny zany hoe raha tsy mahita fahagagana sy fahamantarana nareo tsy mety ino mihitsy dia hitrentsika olona masina nareo raha tsy mahita fahagagana tsy haito mino mihitsy tsy zay ny tiany Jesosy tenina amin'io fa ny tiany Jesosy tenenina amin'io dia zao hoe satria ianao mino dia tsy maintsy ataoko izay hitanao fahagagana sy fahamantarana alleloia ny hevitry teny io zany tena nareo reto dia tena tsy satso mihitsy raha tsy mahita fahagagana sy fahamantarana avy anao dia tsy mahita ino mihitsy ho Jesosy zao satria ianao mino dia tsy mety amiko ny tsy hampahitanao fahagagana sy fahamantarana tsy mahitsy ahita fahagagana sy fahamantarana ianao izy le tato ato matory am-penona autorité maherezy nareo fantatraika efa tsy mora fa tsy afaka atao amin'ny 5 koa izy ity satria mbola betsaka ny tseto fa ezaka ihany efitsika raha izany ary ao arin'izy zao mety ataontsika arositsika ihany izy eto ambavaka mba vita androsana izy amin'ny 5 ora izy so nefa nataontsika an'izany dia nilamindamina ery tsika fa zay le miakatra sotrano kely aloha azafady
Alleloia. Zay le miakatra. Ary Jesosy nahita zany teny zao tsy avelako, tsy ahita fa mahakakana sy famantarana ianao. Ary le tandapa taminy, tompoko, midina re teny tsy mbola maty ny zanako e. Nidodosany zany. Nidodosany. Jesosy mbola niteny, ndao moa aza fa ndao fa teny mbola tsy maty, mbola tsy maty izy fa andao. Raha tara ngenao Jesosy dia maty tahaka ny Lazarosy. Raha tara ngenao Jesosy dia maty tahaka ilay zanakavaviny Jairo e, fa andao aingana moa Jesosy aho. Mety aminareo ny Koweït zao amin'ny folo zao. Dia hitan'i Jesosy tokoa hoe mbola betsaka ny mila azy eo. Hitan'i Jesosy tokoa hoe tsy mbola afaka tonga dia hoany, ary 68 km zany a, mbola lavidavitra indray koa. Dia hoy Jesosy hoe lehibe loatra ny finoan'ity lehilahy ity a, dia porofoko aminy. Fa za mifananganina ny maty sy ny fiainana. Zay rehetra velona ka mino aho, dia tsy ho faty mandray, tsy ho faty. Ary rehetra maty ka zay rehetra maty ka mino aho dia ho velona indray, ary rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay, hoy Jesosy. Za le mitondra ambavaka iny, bio dia rezistory. Tsy mena tsino anareo. Tsy ingeny nofo e, olombelona tsika. Za misy fotoana rezistory. Nareo mbola miara mivavaka ao, za misy fotoana efa rezistory. Inona moa namelovako tena amin'izany ry havana malala? Tsisy. Satria za nofo, miezaka arak'izay vitako ahako. Misy fotoana reradreraka anatin'ny iray andro, fa hoy hoe miandry any adidiko, alleloia. Ataoko ny fandarana. Raha apetraka Jesosy tamiko io, dia ataoko io, alleloia. Dodosany amin'ny tompoko. Andao moa fa tena mbola tsy maty ny zanako e. Anao kandroany ianao aza mipetrapetraka, aza varindrina. Mahavariana mahita olona anaty olana. Za koa tsy miditra amin'ny fiainan'ilay olona ka dia tena manamahivana ny zavatra ataony hoe tsisy dikany mihitsy ny tontolo andro, hoe tsisy mandreraka. Ho ilay olona anankiray zay. Tsy indray mandeha moa na ianao zay. Zay fa dia za pastera tsy afaka ny hanatrika mpandarana fa za toa fa ifo maraina rapitso. Fa dia mahery nareo vavaka, mba vaovao ao any. Dia za zany teteny aminareo fa tsy mbola mandeha miakatra makany Galili zany fihetsikareo zany. Izany tsy fo maraina. Za aloha tsy mbola hita olona ty andafy dia mifoha atoandro. Mifo maraina daholo tsika. Za misy fotoana tamin'ny asako taloha, ny voanomboka zao fandarana zao tsika tamin'ny 2018 tany, dia ny asako tamin'izany ny trajeako mandeha miasa adiny roa sasany, miaraka amin'ny bouchon rehetrarehetra ny any Paris iny, mandrapatonga any amin'ny dépôt fangalana piesy. Adiny roa sasany trajet. Dia za zany a, misy fotoana tonga any amin'ny dépôt anay tamin'izany a, nanao technicien ny asako tamin'izay. Dia za tonga any amin'ny dépôt maka ny piesy na ordinateur reny. Namako mipetraka akaiky dépôt eo a, efa mahavita intervention roa na telo anatin'ny iray andro. Za vao tonga nomboka ny asako. Nefa za amin'izany heverinao fa mifoha amin'ny firy, mifoha amin'ny 9 maraina, dia miomana miainga amin'ny 7, tonga any amin'ilay any amin'ny dépôt anay amin'ny 9 sasany na amin'ny 10 taonina embouteillage tena tsy miaina mihitsy. Dia mifoha amin'ny 9. Nefa tamin'izany a, olona mbola tsy ohatr'izao mifandarantsika, fa mbola ao anaty gropy, dia appel ao anaty messenger. Dia gropy anankefatra sika tamin'izany, misy olona 5 avy 200 nareo a, miara-meno telefônina 4 dia ampivavahana amin'ny alina, hitoriana teny dia ampivavahana. Fa mifo maraina nefa avy eo, tena miraikitra ny ambony ato embouteillage, tena matory, te atory. Misy fotoana mijanona kely mihitsy aloha, dia matory kely na 10 minitra. Nefa ngery havana dia zao e, za tsy nanana ny olana izay nanananareo.
misy aminareo mivesatra olana marary mafy fa mitady ho faty ny fiainana fa na miaro tory aza tsy vita anareo na miaro tory aza de tsy vita anareo nefa ny fiainanareo misy marary mafy misy efa mba vahoana ny fafambaraka fozy nareo za tory fa mifo maraina rapitso ny ataontsika eto ngery avany miakatra makeo akanatsy ity satria miverina eo akanahy Jesosy mbola andro ny fahagagany zao fa zany fahagagany zany ny mana rehefa ndrotsaka de ny olona zay natory tsy nahazo fa zay ny fonanangona nahazo misy amintsika mila matoritory manandraraha ny fomba fitenin'ny tory ny olana eo ihany a fa ny torimasika koa eo ihany rehefa nanana olana zay taloha tena tenenay anareo fa satrinay anaovana alim-bavaka ao tokantranonay tamin'izany satrinay raha azo atao ary isan-kalina misy alim-bavaka satria maniny hitady an'Andriamanitra manontany mihitsy eto zany rovinana misy fifadikana rovinana misy etsika oatra zao satria maniny hitady an'Andriamanitra manomboka androany a manaovantsika taka an'ity lehilahy ty lasa izy nitady an' Jesosy tsy niandry an' Jesosy tonga fa niazakazaka nanantona nisy fandaniana tao nisy fandaniana hery tao nisy ezaka mafy tao e fa ny zava-dehibe teny mbola tsy maty ilay zazalahy de aleo manatona an' Jesosy ary Jesosy tokoa nahita ny fahamaizany alleloia hitan'i Jesosy ny fahamaizantsika satria efa niteny izy tareo hoe tompo ndao moa fa mba hoany amin'ny zanako efa tany efa ho faty izy de mbola tsy nandeha Jesosy de nidodosa mihitsy andeha re andao re tompokitina de mbola tsy maty ho any zanako tazominy mihitsy ny akanjon'i Jesosy de izy Jesosy hoe ny aina misy fetra le zazalahany a possible maty iny a de avy eo ho avy any aina tsy maintsy hanangana azy fa ao anatin'izay no ity lehilahy ty efa diso fanantenana tamin'ny ezaka zay nataony Jesosy tsy te handiso fanantenana anao amin'ny ezaka ataonao io za zany tena mampanantenanao amin'ny anaran'i Jesosy fa hitan'i Jesosy io ezaka ataonao io hitan'i Jesosy io ary tsy ho diso ny fanantenana amin'io ianao zao no nataon'i Jesosy ny kotian'i Jesosy ny lera ny olona mbola mifanety ny amboteazo mbola eo ny lalana le mbola 7 kilometatra hozy Jesosy hoe mety ho faty aloha le izy de any avoanangana azy inona ny tianareo loatsy de inona ny tianareo fa zay tantarany trangana koa zay ny anankiray maty aloha le zaza tonga ny fitsena de anao le any amin'ilay zanaka vavanjahiro ary any amin'ny Luka toko fahavalo andininy fahasivy folo raha mbola niteny Jesosy de tonga ny anankiray avy tany amin'ny mpanapaka ny sinagoga ka hoe maty ny zanako vavy aza manahirana ny mpampianatra ntsony io le mpilaza vaovao ratsy io fa izao ity lehilahy ty kosa ilay lehilahy anankiray alleloia ilay nanodiana sy ny dongy sy tena nanododina an' Jesosy alleloia de ny zavatra nataony a de inona ny nataony ry avana hoy Jesosy hoe andana mody alleloia hoy Jesosy hoe andana mody fa manino izy nasain'i Jesosy mody hoy Jesosy hoe tsy maintsy anaovako fahagagana spesialy le izy ty tsy maintsy aseho anehoako zavatra vaovao aloha hiteny fotsiny hoy Jesosy hoe mandehana mody andeha mody velona ny zanakao miaraka amin'ny hery alleloia jereny Jesosy Jesosy ndana mody velona ny zanakao ataovy hoe amainina alleloia ny zava-nafinaritra zao nisy zavatra niarany totona niarany asa tamin'ny tenin'i Jesosy io Jesosy rehefa niteny hoe andeha mody velona ny zanakao de niraisiny le lehilahy ary hoy le lehilahy hoe ary raha lehilahy de nino teny zay nazain'i Jesosy de lasa nody izy zany hoe nakato sady nino sady nino izy fa velona no nakato izy hoe ndana mody de lasa izy mody
zany fomba fiasa zany mahatonga zavatra anankiray tonga de top izy ny chefko zay tsy misy atra tao itozokana chefko top rato top fa zany koa mahatonga zavatra top eo amin'ny fiainantsika zany hoe Jesosy miteny de anao mino niara-tany izy a ny mararina janony tany andeha hitady an Jesosy izy a neky hitondra an Jesosy vatana ihany koa ho any am'le marary ho Jesosy hoe ny teniko ange manasitrany ny tenin'Andriamanitra ange ravana ka manasitrany be dia be ny olona manambany manamaivana ny fitondranam-bavaka sy ny toriteny fa tsy azonao an-tsaina mihitsy ny herietin' zany toriteny herietin' zany tenin'Andriamanitra zany rehefa raisinao ka inonao andana mody velona ny zanako ao toy la ody a velona ny zanako satria anao no miteny halleloia tsy ny salasalana zany ny atonga ny fiainanao io velona ihany koa de ny finoanao tsy mianahany io rehefa niezaka any anao hitady an Jesosy de aza vela mianahana aza naneky ianahana androany za androany tena manonona teny mpinoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata niza eto izy tafiditra anatin'izany le anabavy netokam-bavaka tamin'ny ariva teo ozy izy nareo teny efa mbava ahoana teny mbola tsy maty re Jesosy andao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompony sabata ny tenenao anareo ianareo amin'ny raha vavy anankiroa zay resaka tamin'ny mivady androany ny amin'ny olana angezabe amin'ny anaran'i Jesosy ndana mody zany de aiza verena amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ndana mody velona ny zanako amen teo Jesosy tena andeha hody a de keko fa hainao no teny velona tokony zany ary lasa izy nandeha ary no nidiny izy de nitsena azy ny mpanomponika ny laza fa velona ny zanany halleloia teto zany de mifanohatra tany amin'ny andron'ny zanakavaviny Jairo nisy ny tsena ihany nitondra vaovao ratsy fa ity ndray nisy ny tsena nitondra vaovao tsara ny anaran'i Jesosy isy olona hitsenanao a anjelin'i Jehova hitsenanao a isy trangan-javatra hitsenanao a ilaza vaovao mahafaly aminao hitery hoe velona ny zanakao fa tsy maty velona ny fiainanao fa tsy potika ny anaran'i Jesosy amen velona ho ahy fiainanao io fa tsy maty ndana mody an-tombotry ny tomponao ndana mody ndana midelin'Andriamanitra anatin'ny tokantranonao nareo rehetra zay nandray amin'ny alalan'ny amainina rehetrarehetra eo mandraisa daholo amin'ny anaran'i Jesosy ndana mody velona ny fiainanao ndana mody milamina io problemanao io ndana mody azo io taratasinao io ndana mody vamjo io blocage eo amin'ny fiainanao io ndana mody hita ny asanao ndana mody afaka fanadinana ianao ndana mody mitsangana ny marary anatin'ny tokantranonao ndana mody miverina ny vadinao halleloia lasa izy nandeha tonga de nitsenan'ny olona velona izy ary nanontany tamin'ny firy izy velona de izy hoe tamin'ny ora fafito tadidiny fa tamin'ny ora fafito le Jesosy ny teny mihitsy Jesosy ny teny tonga de niasa le teny ndana fa velona izy ianao mbola tsy tonga any fa le izy any efa velona halleloia misy fotoana zasika miteny efa lasa iny le taratasy narevako posta ny teninao tonga fa ny posta mbola afaka efatrandro vao tonga fa Jesosy rehefa miteny izy zao de tanteraky iny zao naiza misy anao naiza misy ny problemanao amin'ny fotoana itenenan'i Jesosy ny tenin'i Jesosy tsy mandeha tongotra ny tenin'i Jesosy tsy mandeha rameva ny tenin'i Jesosy tsy mandeha brika ny tenin'i Jesosy tsy mandeha TGV fa ny tenin'i Jesosy re naiza eto izy miteny any koa izy miteny halleloia raha eto amintsika eto izy miteny hoe ndana mody fa velona izy any amin'ny toerana misy ny aretina rehetra any amin'ny tokantranonao any amin'ny 4 kilometra maheno an'izany efisitrana halleloia ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra ndatsika no dingana ndatsika no dingana ny olana ho ay ianao tsy mety manao dingana
ny olanao ianao teo sitraka ianao tsy mety manao dingana dia inona zany ny indrasanao ndaotsika anao dingana tononoko aminaran'i Jesosy Kristy tompony sabata mihitsy androany fa izy fanasitranana ny tokantranonao any isy fanasitranana anatin'ny tokantranonao any isy fandresena anatin'ny tokantranonao any tsy mandeha tongotra ny teny eto amin'ny rano eto amin'ny fandaharana andramoka izao hoe fa miteny isika ka raha tonga dia raisinareo amin'ny finoana dia tonga dia tanteraka izany amen ho ny teny eo amin'ny Isaia 4:15 manao hoe akory ny atsara ny tongotry ny mitondra teny soa mahafary ery tendrombohatra ozy izy sady mitory fiadanana fa vao mahafaly no renao tena ny anaran'i Jesosy ianao fa somary ohatry ny mandindindindina ohatry ny kivikivy amin'ny olana io ianao avy eto ianao alleloia avy nitady an'i Jesosy eto ianao androany efa misy miainga avany hifanena aminao tsy tonga any kory ianao fa efa hifanena aminao ilaza aminao teny soa mahafaly hoe velona izy dia miteny hoe ovina izy ny velona tamin'ny firy dia tady fa tamin'ity ora ny tenenantsika ity androany tamin'ny fotoana nandraisana amin'izany tamin'ny finoana ho tahiny tompo anetsika rehetrarehetra mahere zany dia samy tahin'ny tompo ho sitrana ane hitsangana ane ho velona ane tena hitsangana indray hiroborobo indray tsy fantatro tsony hoe na ny fifankatiavanareo tokantrano ao nareo mivady reo ho velona indray ho vita indray ny anaran'i Jesosy amin'izao ora izao misy hery miasa anatin'ny tokantrantsika tsirairay avy any misy aminareo zao hiarika fitsarana ohatra fa esan'ny herin'Andriamanitra amin'izao ora tenenantsika izao amen isy hery miasa herin'Andriamanitra miasa anatin'ny dosie anareo anatin'ny fitsarana raha hibata fandresena ianao eo ianao tsy maintsy hibata fandresena tadidiva tamin'ity alina ity izy fa nan'Andriamanitra ritra tanaty fitsarana tany mikarokaroka ny dosie anao na mangy ny olona hitsara ny dosie ho anatin'ny torimasony any halleloia ndana mody mody andeha mody fa velona ny zanakao andeha mody eo atombotry ny tomponao fa velona ny zanakao velona ny fiainanao ho tahiny tompo anetsika tsirairay avy anao hiritsika dia hivavaka haorianan'izany iray izany tahiny tompontsika rehetrarehetra Ina
Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany teny izany ry havana malala. Isaorantsika an'Andriamanitra koa ny hira. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao mba tonga tsika ho tahaka an'ity tandako ity. Vonona ny andeha lavitra hikatsaka an'Andriamanitra. Tsy hipetrapetra-potsiny amin'izao fa tena hoe hiainga dia andeha hitady an'i Jesosy. Misaotra Jesosy. Androany Jesosy misaotranao zany amin'ny teny. Misaotra satria tsapanay loatra hoe nanomananao zay an'izany teny zany Jesosy malala. Dia taio ary ny tsirairay avy fa misy efa ambavahoana eto ny fiainanay. Ambavahoana ny fahafahambaraka. Misy marary efa ambavahoana ny fahafatesana. Misy tokantrano ambavahoana ny fisarahana. Ary mety misy olona ambavahoana ny fanaovana zavatra ratsy. Androany Jesosy izany mivavaka aminao manao hoe mba hiteneny tahaka izany ihany koa izay menakavy izay tonga eto androany. Mba hiteneny Jesosy tahaka ny hitenenanao hoe mody fa velona ny zanakao. Ataovy mody eo amin'ny tongotry ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay. Mody eo amin'ny toerana misy an'Andriamanitra izay. Ivelona eo amin'ilay toeram-piderana sy toeram-piankofana. Ary ara ho tonga anatin'izay ny fanasitranana Jesosy. Misaotra Jesosy malala. Matoky fa témoignage ngezabendreny ambadika izany toriteny izany. Fa misy olona eto ny tenenanao hoe mody fa velona ny zanakao. Ary amin'ny anaranao Jesosy miaraka amin'izao fandarana izao izy teninao alefanao anatin'ny olona tsirairay avy. Anatin'ny olanay sy ny aretinay, ny fangirifrinay. Amelona anay. Anasitrana anay. Ny devoly sy Satana faritra amin'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo Zavatra tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray tamin'izany teny izay nivakina, teny izay nitoriana teto androany. Fa samy amo avy zato eny tsy manam-pataperana eny amin'ny tsirairay avy izany teny izany. Misaotra betsaka Jesosy. Ho anao ny voninahitra ary ho anao ny saotra mandrakizay. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Izao mpanjotsika nabavitsika Yama avy any Koeta hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo ary nabavy Yama. Tahin' Jesosy pasteur, tahin' Jesosy tsika tsirairay avy tonga amin'izao vavaka fiambena izao. Mbola iara hivavaka tsika maranantsika fotoana sady hivavahantsika firenentsika. Halleluia. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra velom-pisaorana anao zay efa tanteraka teto ny sitraponao. Misaotra anao zay Jesosy malala no mbola nanendrena amin'ny mpanomponao mitondra zany teny masina, teny mamy zany Jesosy malala zay tena hoe mamoana hatrany, mampitombo finoana hatrany. Ahatonga anay Jesosy malala tena hoe asahanao dingana, mikitra anao hatrany, ampitombo finoana anao hatrany. Dia makasitraka anao zahay ray masina satria mahatoky zay. Tsy nivoaka fotsiny zany teninao zany, tsy nandeha fotsiny zany teninao zany fa tena misy tena iantefany zany teninao masina zany amin'izao fotoana izao ray masina. Misaotra Jesosy malala ny amin'izany teny nomenao zany zay mahatoky sy miny zay tena hipaka any amin'ny tsirairay avy, any amin'ny fon'ny olona tsirairay avy Jesosy mba tena hoe hiezaka izy ireo, hiezaka ampitombo ny finoana izy ireo, hiezaka hifikitra aminao bebe kokoa, hiezaka hiazakazaka Jesosy malala. Anao ny asanao hiazakazaka Jesosy malala tena hoe hitandrina ireo zay rehetra tsy akasitranao eo amin'ny fiainany tsirairay avy, hitandrina ny didinao, hitandrina Jesosy malala ny amin'ny fiainana mba hiandrasana anao rehefa tonga amin'ireo lanitra mba tena hoe anapadiovana, mba tena hoe voaka mpandresany tsirairay avy Jesosy malala. Dia makasitraka anao satria tena hoe mamy tokoa izany teninao zany. Makasitraka anao Jesosy malala ny amin'ny tsy paster namela belatra teto zay tena mbola mampahery anay ihany koa Jesosy
satria tena hoe ianao nametraka ny tena mbavan'izy ireo tsirairay avy, ianao na fanay masonao nanenika izany tsirairay avy ty anatin'ny fonay mba tena hoe hamovo tsara eo amin'ny fiainanay izany tenina izany. Makasitraka Jesosy ankehitriny izay vavaka ho an'ny firenenay izay tena hoe Jesosy tena hoe hoentinay anatrianao hoentinay tongotrao tena mamindrafo Jesosy amin'izany firenena izany. Betsaka Jesosy malalo ny zava-dratsy eo amin'izany firenena izany izay tena hoe mampahory ny vahoaka tokoa Jesosy ao amin'ny tsy fandriampahalemana. Eo Jesosy malalo ny resaka fangalaran'olona Jesosy efa tsy fantatra intsony inona ny tena hoe antony izany fa ny zavatra fantatra dia mitondra izany eo anatrianao, mitondra izany eo tongotrao satria tsisy anteranay raha tsy ianao irery ihany. Ianao irery ihany ny anteranay, ianao irery ihany ny antenainay. Anova Jesosy malalo ny vahoaka malagasy mba tena hoe hifikitra aminao, mba tena hoe hatoky anao. Tena hoe Jesosy malalo kasionao fony vahoaka malagasy, kasionao Jesosy malalo hiala amin'ny fanompoan-tsampy satria izany hevitra mampisaraka azy ireo aminao. Nao mbola tena mitoky amin'izany fanompoan-tsampy izany dia anao Jesosy hanovan'izy ireny, ianao Jesosy hikasika azy ireny. Ao koa rehefa mitory ny teninao Jesosy malalo betsaka ny mitory ny teninao. Ao ka Jesosy malalo kasio izy ireny mba tena hitory fahamarinana satria izany tsy fahamarinana izany tsy fahamasinana izany mbola manjaka. Anisan'ny hevitra mampisaraka anao amin'ny vahoaka malagasy dia kasio Jesosy malalo nareo eny amin'ny fonja, nareo marary, nareo izay hiarany tsy fandriampahalemana, tsy sina, tsy fananak'elofana dia tena kasio izy ireny Jesosy, kasio bitsio hatreo mandrakariva ny fiainan'izy ireny mba tena hoe hitodika aminao, mba tena hoe hiantso ny anaranao mba satria Jesosy ianao irery ihany no azo anteherana, ianao irery ihany ilay tsy mamitaka, ianao irery ihany ilay tena hoe mahavonjy araka ny teninao teo Jesosy malalo. Mananatra vavaka izay eto fa efa miasa ny anjelinao masina any amin'izay tany hitondrany am-bavaka any amin'izay tany tafehan'izany tompom-bavaka tenenina izany, atokisanay izany Jesosy satria izay rehetra rehetra efa nahatsapa izany valim-bavaka lehibe nomenao anay izany mbola nandratanay vavaka ao amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao. Dia makasitraka indrindra ray masina na betsaka ny tsy voalaza amin'ny vavako teto nefa fantatra fa mahasoa anay dia nao nanatanteraka izany ka io ankonanay tsirairay avy indrindra izay niaritra torimaso teto Jesosy malalo, indrindra ireo any Madagasikara any tsy miafina aminao amin'izao lera izao noho ny fitiavany ianao dia hiety Jesosy malalo mba nangetaheta ny teninao, mangetaheta ny fanatrianao. Aza ataonao tsinitsiny izany Jesosy hoe ny tena hanatrianao izany mba tena hiarovanao azy ireo ny ankohonany tsirairay avy eo ambany elatrao. Ka Jesosy aokoreo anatanteraka ny batisa rahampito Jesosy amin'izao sabata masina izao dia tena ianao ny anatanteraka izany rehetrarehetra izany tsy ho azo tsampina ray masina hatreo izany, hatreo sabatanay masina amin'ity tontolo andro ity, hatreo fotoana tsirairay avy, tahio ny connexion, tahio ny arovo izay rehetra efa nelingelena devoly isan-karazany tsy ahafahany hifantoka amin'izany sabata izany amin'ny commencement rehetra, fandaharana rehetra amin'izao tontolo andro izao Jesosy malalo sabata masina izao dia tena hoe matoky izay ho feno ny fanatrianao, fanatrian'ny fanahy masinao anenika ny tsirairay avy. Makasitraka ray masina tsara indrindra ao amin'izay fotoana rehetra teto ny arovanao connexion, ny arovanao ny fona tsirairay avy, na nindrenao ny lelandreo mpanomponao, na nitondra vavaka, na nitondra ny teninao dia makasitraka Jesosy voninahitra atolotra eo anao mandrakizay fiadanana ny tsirairay avy. Aleluia, amen. Aleluia, misaotra betsaka nanambavy amantsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny teto izay voatondra ny ambavaka daholo tsika rehetrarehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia Andriamanitra mahavitenao nanambavy ama dia tahiny tompo mahereza daholo. Izay koa ny fandarantsika, tapitreto ny fandarantsika. Raha mbola sy tongany amin'ny raolanitra Jesosy ka mbola velonay soamantsara tsika dia raha ny vavaka fiambenana ny resana dia amin'ny latsinainy alina indray tsika no miona fa raha pitso maraina nefitsika hiaraka amin'ny rahalahy Jonatana sy rahalahy Tojo anatin'ny commencement akira sy famitihana ny toiteny lapitso amin'ny sivy maraina dia vita izay dia tsika atao anatin'ny groupe sy anareo izay maniry mba hanatrika an'izany hoe commencement sabata izany dia mandevasa MP amiko
dia mampidira zoom dia araka tsika rapitso tontolo. Vita ny commencement sy ny fanatantarantsika mibatisa dia tsy mifotoam-bavaka tsika amin'iray sasany amin'ny roa eo tarika fotoana mampionina dia mitory-teny ny tena koa spécial fête de père rapitso mitory-tenintsika afaka manokana ho an'ny ray rehetrarehetra eto eo dada. Alleluia. Dia ny ariva indray farina amin'ny fiderana mahafinaritra. Samy hita iny Jesosy. Ny fiarahantsika ny tapitra fa raha mbola te hiaraka aminay ianao dia midira ao anatin'ny site web ny Akiradio akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com dia maheno ny onjam-peo ianao misy toro-tezaka ny adiny telo amin'ny 7:07 maraina amin'ny 7:07 Samy hita iny tompo sotra anao nahatra ny ohatran'ny farany raha tsy teto anao nangingina teto izay oroka masina ho antsika tsirairay avy dia mahereza daholo. Tainy Jesosy daholo.